Fanontaniana inona avy fanontaniana inona avy no tokony ataon'ny vehivavy mamerina hatramin-jazamilany. Ny vehivavy anefa samy manana ny toe-batany. Mihinana fanafody-pazana ireny ny vehivavy mandritra efa mba mandeha rehefa raika. Mahatonga mpitsabo manaraka torohevitra ka tsy mandoa vola be. Ory zareo itsika ange raha ohatra ka hoe mandeha mankany amin'ny dokotera hiekena tsy maintsy mandoa volo, fa ny ilaina isika izany mila miomana mandeha mankany. Tsara kokoa ilay hoe jeren'ny dokotera ny vatana rehefa misy olana satria tsy inona ny dokotera efa nandalina ilay aretina, ilay asa. Ohatra hoe marary maso indray efa nandalina momba maso izy dia tsy maintsy jerena eo. Ilay masonao marary ange ohatra hoe ilay sendra ilay maintimainty kely io marary dia io no jerena. Sendra indraindray ilay fotsifotsy no marary dia io no jerena. Dia tsy mahazo minomino izay tenenin'ny olona hoe marary ny masoko dia diso dia hosorana an'izao hoe vao maika hibindina eo, ho jambo eo koa ity maso indray na ho jambo eo masony lehilahy. Fa ny dokotera efa nianatra tsara, efa tafita tamin'ny fianarany, efa io ny asany dia tsy maintsy hainy io. Dia fanafody akaiky indrindra mankany amin'ny dokotera ianareo. Efa nisy vidéo tao mbola naveriko nipartagena ny adresen'ireo gynécologue eraky Madagasikara dia afaka miantso an'zareo ianareo. Mbola hikarokaroka ihany aho any ambadimbadika any ny adresin'ny dokotera sasany dia apetrako aminareo ihany fa tsisy maharatsy an'izany. Tsy mahazo menatra mankany amin'ny dokotera izany ho anareo. Inona ny atahoranareo amin'izany? Izay tsy misy mahamenatra mihitsy rehefa mankany amin'ny dokotera. Salut coucou, mankarary ve ilay ranopory raha vao telina any anaty kibo? Efa nandeha ity fanontaniana ity dia mamerina indray lisany any. Ho averiko ihany izany satria live no ataontsika mianakavy eto. Mankarary ve? Ny asan'ny ranopory dia arỳ ambany ilay izy no miasa fa tsy aty ambony. Amin'ny ankapobeny nefa isika dia mila fahafinaretana na lehilahy na vehivavy. Dia inona izany no tokony atao e? Raha ohatra lahy ka sendra tafiana ilay ranopory, iny aloha tsy voatery hoe ilange boboka be dia be an'iny e. Sendra singa kely fotsiny tafiditra anatin'ilay lara misy. Izay. Fa kosa mbola averiko ihany raha ohatra lisan'ny ka ihainoan'ny fory na ialahy na indriako ohatra hoe ihinana ilalao lataka sy ihinana ilay ranomaina dia tsy mahazo miaraka olona hafa fa ianareo mivady ihany. Mampatonga ny aretina angatra ange io e. Sida koa etsy an-dany efa malaza izao ny voavory be dia be sida eraky manodidina rehetrarehetra any satria tsy mahatandro tena ny olona rehetrarehetra. Ka noho izany mba tsara kokoa hoe ny mpivady ihany manao an'ilay izy dia mety ilay izy tsy handairana aretina ianareo roa. Ary tsara ihany koa ilay hoe mba mila madio tsara foana ianareo rehefa mialohan'ilay izy. Tsy ilay vao avy miasa fotsiny toratsemboka be ohatran'iny. Nareo sa rehefa avy any ivelany any ange ny vovoka mipetaka eo amin'ny hoditra eo e, ny hatsemboana mipetaka eo amin'ny hoditra eo. Misy olona mikohaka izao dia mipetaka eo ilay potina kohaka iny. Indraindray nareo izao hifanoroka ifampilelaka eo dia mipetraka sendra marary ilay olona mikohaka iny mipetaka teto nefa ilay vovoka aina avy any amin'ilay olona. Nareo ifampilelaka dia efa rary nareo avy eo. Izay ilay tsara hoe mandro aloha borosiana tsara ny vatana indrindra fa ny nify sy ny lela rehetrarehetra tahintsofina sikirina tsara satria ifampilelaka.
ny elika ihany koa diodiovina tsara, ny arỳ ambaniny, ny elakelape, ny vory, ny lataka diovina tsara, tongotra ihany koa satria iasasa ifampikisikisina io ianareo roa, ilaina daholo, miasa daholo. Izay. Non, désolé. Non, désolé. Inona ilainao? Désolé. Zaky mba ampianary mikaoty andro fa tsy mahay aho. Dia aleo fa averina ihany ilay izy satria mbola maro ny vaovao zany mbola tsy mahay ilay izy. Dia ho averisika ihany ilay satria tena ilain'ny vehivavy. Rehefa milely dia vetivety kely dia tonga inona mba atao ahela anazy. Efa nandeha ty lisana tsy mianatra lesona. Maninona ilay izy vetivety dia tonga dia mila mivady sakafo ela satria vetivety dia tonga ilay izy. Ny siramamy hena siramamy, ny kafe mila misotro an'ilay kafe marron ireny isa fa tsy maintimainty, mba 2 sotro isan'andro na 3 sotro isan'andro. Dia mampienjana ilay lataka, mihinana cola kely majinika ihany koa, misy ny sakafo madinika ilay desera sy mampatanjatanjaka vatana ireny. Dia inona koa? Efa nisy vidéo tany fa mandeha miverina mikaroka lisana an'ilay vidéo any manazava azy tsara. Mahasoa finaretana ve vehivavy raha kely ny filahin-dehilahy. Ilay izy tsy hoe lava loatra na fohy loatra na matavy be na fohy kely, tsy izay ilay izy fa ny fahaizana mankafy no zava-dehibe. Elahy zao manontany elahy eto hoe fohy izany latakelahy raha azoko tsara. Dia mahazoaina ve madama? Mila mahay manentana tsara elahy, indrindra ny lehilahy malagasy mba mahaiza Elisa manao any atao hoe romantika. Aiza ilay fampisakambina e? Ilaina ange izany ilain'ny vehivavy e? Ilain'ny elahy koa izany fa tsy ny vehivavy ihany. Mila an'izany isika rehetra rehetra. Mba fampisakambikambina, famimihana tsara manao ohatran'izao rehefa mba tafahoana. Rehefa mba hisaraka dia famimihana kely. Dia mba fanoraka kely ihany koa. Izany ny romantika tao fa tsisy toko mamenatra izany mampivady mivady. Rehefa hilely ihany koa dia mila mifampitakisikisina tsara aloha mialohan'ny zavatra rehetra fa tonga dia ampidiridirina fahatany fotsiny ilay lataka. Milaza elahy izao hoe fohy ilay izy dia mahazo fafy ve ny vehivavy. Raha ohatra moa elahy ka hoe mizitra ilay lataka dia ampidirina kely any 2 minitra dia tsy hahazo fafy mihitsy ilay vehivavy fa roa tezitra koa izy avy eo ilay ty kosa hanao ninonina. Efa nisy lesona nataoko tany momba ny point G, nisy préliminaire tany, misy ny clitoris tany dia mamery lisany mianatra ilay izy dia miadana tsara madama avy eo. Tsy ny hahafohy an'ilay lataka ny dika ina fa ny fahaizana elahy mankafy an'ilay vehivavy miaraka amin'ny lahy, izay ny zava-dehibe. Possible ve ny règle tsy mandeha 3 mois? Raha ohatra ndreka 3 volana tsy tonga fotoana dia raha hoan'ny vehivavy vao avy teraka, raha ohatra ndreka vao tera-bao ka hoe 3 volana tsy mandeha ny fadim-bolana dia tsy misy olana mihitsy izany, efa fomba vehivavy mihitsy izany. Raha ohatra indray izany ka hoe tera-bao no lazaiko vao teraka, misy raha ny vehivavy mandritra ilay mampinono zazakely iny tsy tonga fotoana mihitsy. Dia normal be izany antony dia satria miova ange ilay toe-batandria e. Ilay nono izao jereo isan'andro ilay zazakely misintona ilay zavatra hohan'ny lesany rehetra dia miova ilay toe-batandria fa tsisy olana mihitsy izany. Afaka makany amin'ny dokotera koa ndry verifiena hoe sao dia misy mety ny vatana fa amin'ny ankapobeny ny vehivavy raha tsy tonga fotoana ndria mandritra ny fampinonoana tsy misy olana. Matetika eo aorianan'ny 45 jours 5 andro eo aorianan'ny tera-bao no miverina ilay izy fa raha tsisy mihitsy tsy maninona.
Kanefa raha ohatra ka ho an'ny vehivavy normala hoe indrisy sady tsy tera-bao ohatran'ny tsy sinina akory teo dia efa ahoana moa izany ny 3 volana tsy tonga fotoana. Misy olana izany ny vatandry. Sao dia bevoka kosa indray fa tsy fantatry indray ilay izy hoe bevoka indray. Raha zazakely 3 volana izany mantsy mbola tsy hita ilay izy. Mety bevoka indray angamba fa tsy mahalala. Dia mankany amin'ny dokotera satria misy olana ilay vatana. Raha ohatra indray ka tsy tera-bao, jeren'ny dokotera hoe inona ilay olana ao anatin'ny vatandry. Marina, ny lehilahy moa dia raha mahalala fa na miasa na tsy miasa na manja, tsika vehivavy dia manitsakitsaka foana izy ao an-tokantrano. Na dia efa miezaka manao tsara mba manao izay hampandefy tokantrano aza ny vehivavy dia mbola milely sipa hafa foana izy. Tsy vahaolana nefa ilay misaraka satria ny ankizy koa mampalahelo tokony mba hanao sipa any ivelany koa hoe izany hanala ilay fo marary sady haritra ny ditra sy andry azy ho endreo. Marina fa efa mba misy manome conseil ihany ataovy izay mahafinaritra. Aza makalagy fa tena ohatran'ny hoe amin'ny maha olombelona dia malahelo sy mitady kivy ihany indraindray. Hitanareo izany, aiza lisana? Mijaly anio amin'ny vehivavy. Lisany dia manao fiainana etsy sy eroa. Ny ankamaroan'ny lisany dia mampirafy daholo. Ny lehilahy, indrindra moa izany fa lehilahy malagasy izany atao lazaiko satria i lisany mbola tsy tafiditra tao anatin'ilay atao hoe handeha hanambady manambady satria mipingapinga hoe lely. Fa inona ilay fa mampingapinga ny lisany handeha lely nefa sady tsisy asa koa lisany e. Aleo mitady asa aloha izay vao milely. Maika ery hoe lely fa mizerina bibity mibandy ana bevoka zanak'olona. Dia avy eo nefa rehefa lasa vady ny lisa ilay zanak'olona hitsakitsahan'ny lisany indray. Tsy mahay manaja vady lisany. Antony dia satria mbola tsy navita fiaina ny lisany. Ary fantatry ny lisany ihany kely izy. Avy eo nefa lisany raha ohatra ka io vady ny lisany io no mivadika hoe mandeha mampirafy. Eto izao misy namantsika vehivavy leo be izy. Hoe tena ahoana koa rangahy izany zahako hampirafesy, dia koa rangahy zahako hampirafy dia sanilina izany ny baolina. Tsy mazaka ange lisany e. I lisany tsy mazaka voaloha vao mahita amin'ny madama hoe tena nampirafy. Isarako tena. Vehivavy tsisy ilevana azy, tsy fankataranaka. Zaho rangahy tsy mila tena intsony. Vary lavalava. Are lahy. Firy taona elahy mampirafy amin'ny madama. Zaka amin'ny madama foana izany. Dia mba aoka izay hoa. Ireny vehivavy iarahan'ny lisany ireny anie ka tsy mahavita ny vita madama. Na io vehivavy firy eo aza lahy. Manambola lahy dia rahany sipa kely. Fa vao tsy manambola eo lahy. Bakany sipa kely fa lasa indray sipa kely mitady lehilahy manambola. Alaina ohatra fotsiny lahy hoe accident. Dia andeha hipingapingana amin'ny hopitaly any ve ilay sipa kely. Ilay hampirafesina lahy madama. Tsy hohany mihitsy. I madama nandeha hitotototo andeha any hopitaly. Anina ny vatiko e. Fa nanisy dokotera. Mba afojerena any dokotera fa tena tiako nge izy e. Dia mitomany gogo. Raha ohatra ka tsy manambola ianareo tsy maintsy andeha trosany aman'olona. Fonjy amin'ny vatiko. Tena maty izy. Tena mampalahelo loatra. Izany ny fijalian'ny madama. Lahy rehefa inona no ataony lahy? Rehefa mba matanjaka be lahy. Lasa lahy mandeha mampirafy madama. Mafy ange izany. Mafy ange izany hampirafesana izany. Ka noho izany raha tiany lahy ny te hiatana. Tsy ny fitetezana lahy karazam-behivavy etsy sy eroa no mampiadana lahy. Lahy ange vola lahy. Fa raha tokony ho laniana ilay izy manina raha tsy laniana madama. Miaraka ianareo roa mandeha manala azy. Alefa any amin'ny dadabe, any amin'ny ray aman-dreniny izy. Dia lasa madama mandeha manala azy. Maka rivotra kely ohatra.
ohatra kely na tsy maka-rivotra, ohatra mandeha mitety hôtely kely amin'ny atoandro dia hariva mody, na koa amin'ny alina mihitsy rehefa ilay weekend iny, tsara ange izany e. Izany anie ny kolokoloana ny fitiavana. Ary rehefa be loatra ny ditra ny lisany, rehefa tena trop loatra ny ditra ny lisany, eo amin'izay madama vao dingan-drano. Ary rehefa tena hivadika horery eo madama, tsy hizakan'ny lisany ange ny vehivavy rehefa hivadika alika. Be dia be anefa vao efa nisy nivoaka tany vehivavy mivadika alika. Tsy mivadika alika fa mivadika horery mihitsy, lasa vampira. Tsy hitanareo nga? Vao efa tamin'ny oviana iny, nisy vehivavy izao tezitra izy dia nitapahany ny lataklery. Dia io indray efa menomenona indray ilay olona, tena ratsy saina araka ilay vehivavy fa tena ahoana nitapahany ny lataka. Faleriana pirafy anazy nandritra ny 10 taona na ninona fotsiny. Io ange izay hevian'ny fanafitoana no tena alika. Fa tsy ilay hoe ilay vehivavy ilay nanao ilay tezitra mienti-po satria feno ny kapoaka. Vao nisy ihany kosa vehivavy tezitra io toa basan'ny rano mangotraka ilay rangahy. Ohatra ny asampindokatra ny Paladis. Dia ramatoa indray mahazo tsiny. Firy taona madama niaritra fampirafesana. Mafy ange izany e. Rehefa manambady lahy, nanambady tao anaty accident, tsisy maharatsy an'izany ange zareo. Ny olombelona ange zareo, isika olombelona ange olona mandy tany tsy maintsy solafaka e. Tsisy maharatsy an'izany. Fa mahaiza mankafy izy eo an-tanany. Matoa ilay nanambady an'ilay vehivavy, iny izany ny anjaran'ny lahy. Tsisy maharatsy an'izany. Fa mba aoka izay ilay fampirafesana, ny zavatra rehetra zareo dia manapetra daholo. Dia mbola hafatra averiko amin'ny lisany. Rehefa tsy hay lisany ilay hoe raha tena te hilery tokoa lisany, be dia be ny kapoty. Tsy lafo be nge ny kapoty. Afaka mampiasa kapoty lisany dia tsy be voka ilay zanak'olona. Fa tsy eo lisany pingapinga eo tena mizitra ny bibidy elahy dia tonga dia andeha hilena aingana. Tsy fantatra hoe inona izay fandehany eo. Be voka ilay zanak'olona avy eo dia hoe tena dia tsy maintsy hanambady izany dia ahoana izany nefa bandy tsy haisy aza dia ahoana. Elahy midona amin'ny baotao, ilay zanak'olona koa potika no aviny. Samy potika ange no avinareo roa. Ka hisorohana an'izay loza izay a. Mba tokony hoe mila mandinika. Mialohan'ny hanaovana zavatra anankiray, mila mianatra, mikaroka, mandalina, izay vao manapa-kevitra. Fanontaniana manaraka, est-il possible de discuter avec vous? Eny, tsisy olana mihitsy fa afaka apetraka ireo ilay izy. Mila torohevitra, manana sipa fa kambana. Ny olona dia mipoty anahy hikambana aminy. Tsy hitako izay atao. Fanampiana. Manana sipa kambana. Dia hitondra anankiroa izany lehilahy. Lehilahy izany no manontany. Lehilahy izany eto no manontany hoe manana sipa kambana dia avy eo indray ilay vehivavy kambana indray no mikaoty. Dia mbola toy ilay resaka teo izao. Efa manana tsara lehilahy. Tompony ireny vehivavy tsy lehilahy. Aoka aloha. Izany mampirafy izany ange ohatra zareo ny zavatra tena ratsy indrindra. Dia efa nomena fahasoavana ialahy hoe ity ny anjaran'ny ialahy, dia mbola lasa indray ialahy andeha hiaraka hipingapinga hoe hiaraka amin'ilay kambana. Velona ialahy daholo anga ilay kambana anankiroa. Izay aloha. Misy aloha e. Raha nijery vaovao ianareo any amin'ny IBC News. Any nisy vehivavy anankiroa kambana. Nisafidy mihitsy izy anankiroa hoe hanambady lehilahy anankiray. Aleo nefa mbola hojereko mety ho partageko ato ny sarin'izy roa. Ka izy roa vavy ireo dia efa hatrany amin'ny tany mbola kely no miaraka misakafo, miaraka mianatra, miaraka misolo-akanjo. Ny fahaizana koa dia mety mitovy daholo. Na ny akanjo anaovana ary hatramin'izao antsika amin'ny resaka izao mitovy. Slipy ihany koa aloha possible satria ny kiraro, ny solomaso. Izy raha moa dia miaraka miteny mihitsy miasa izy tena miaraka miasa izy anankiroa miaraka manao an'ilay asany. Dia nisafidy izy izany lehilahy anankiray no ho vadiny. Miadana aloha ilay ry. Fa ny olana fotsiny ilay hoe
raha sendra maty tamika ilay kambana anankiray mety anahoana ilay anankiray. Maro sarosarotra ihany zany satria izy anankiroa no tena mifankatia be. Dia lahy zany eto mikaoty ny lahy ilay kambana. Hatramin'ny oviana moa zany misy vehivavy mikaoty lehilahy. Raha eto amin'ny tanintsika Madagasikara mbola vitsy zany ilay hoe vehivavy mikaoty lehilahy fa raha ny amin'ny tany mandroso ny vehivavy dia mahazo mikaoty lehilahy. Dia lahy zany aloha izao diso hoe lahy. Raha ho velon'ny lehilahy daholo moa ilay kambana akoho maninona. Saingy raha ohatra ke lahy sady lolovin'ny lehilahy ny zokony, lolovin'ny lehilahy ny zandriny dia tsy azo atao zany. Efa nahazo anjara lahy amin'ilay kambana anankiray dia ajao izy, tiavo izy. Avy eo indray lahy raha ohatra ka hiaraka amin'ilay kambana anankiray, tsy maintsy hiady ange izy roa e. Ho tapaka anefa evanan'izy roa e. Ho potika koa no avin'izy roa. Noho izany rehefa hoe ray dia ray. Io ilay mandreraka be amin'ny lehilahy hoe roviana elisany vao tonga amin'ilay fahamatorana. Inona no tokony atao fa tena tsy mety mijoira mihitsy za efa mba manaraka toro mpiangatsy. Izay mivatsy sa tsy mety mando hatramin'izay. Tsy mety mando. Raha ho an'ny vehivavy avy niteraka, rehefa somary avy niteraka indray pisoa dia ilay vatana aloha somary sarotsarotra ny hiverina amin'ny laoniny satria ilay zazakely manakana andry ambonin'izay ihany koa indry koa somary hoe reraka. Kanefa moa izany raha ohatra ka hoe tsy niteraka raha hoe tsy ao anatin'ilay miteraka indry pisoa ka hoe ela vao mando manaraka torohevitra tsy mety mando hatramin'izay. Aleo ary izany zako amorona lely ahako izany dia amin'izay mba mahay tsara ianareo roa moa misy ihany koa izany mba hoe mianatra koa ny sasany. Amin'ny ankapobeny aloha ny lehilahy zany ramose zany aloha no lazaiko voalohany eto. Ilisany rehefa manoroka vehivavy dia mba mahaiza manoroka tsara. Tao indray ary akako e. Inona indray no alaiko eto roako eto. Sachet ve sa mikasaoka be? Raha lamba indray koa lazainareo fa hoe lamba inona indray ito. Mba mila mahay manoroka vehivavy lisany satria ilay manoroka vehivavy inge ilaina be ary tsy voatery hoe eny ambofandriana foana ilay izy akory. Inona izany no ataoko roako eto izao dia mba hita lisany ilay izy. Sachet lasa mikasaoka be loatra ity sachet ity izany no alaiko aloha e. Ity sachet ity izany no alaiko roako eto izany aloha. Dia nareo mivaly izany eo milaza hoe tsy mety mihitsy ilay izy dia tsara aloha hoe nareo mivady aloha miresaka tsara e. Mahafapo tsara izany. Ilaina foana mifampiresaka mivady anankiroa rehefa misy fitaizana eo amin'ny ela satria iny ange olona lalao raha mivady rehetrarehetra e. Ka atao ahoana izany ilay manoroka. Ay izay lahy aloha aty lisany ety. Rehefa hanoroka vehivavy lahy dia tsy mamaika be tsy izay ilay manoroka vehivavy akory tsy ampy iny. Fa ohatra lahy izao raha eto ambofandriana lahy zany dia anantony eo aminazy eo lahy. Tsy tonga dia ilay lohan'ny lahy mipetraka any aminazy any fa tsy mandeha aloha ilay tanana. Mikotrana ho ahy mialohan'ny ady. Tsy mikotrana be andreran-teny eo na rehefa lany ary anaty kotrana ary indray koa ty hery rehetrarehetra. Fa mikotrana tsara hetsiketsika tsara. Mila manao blouse izany ange dia mandeha daholo izany e. Ampiana mozika kely aloha dia manao blouse miadana eo nareo roa. Atao mifandona tsara ny lohanareo roa mifandona tsy moramora dia manao blouse. Izany izao dia efa mety daholo izany. Hitanareo manao blouse moramora eo. Akipo-maso dia afaka mifanoroka moramora dia afaka mifanafosafo. Jereo izany izao dia efa mety izany. Dia efa avy nandro aloha nareo fa tsy hoe tonga dia eo hifanafosafo sy hifanorokoroko efa avy nandro tary aloha.
Dia rehefa mifanoroka ho elahy rehefa mifanoroka vehivavy dia miasa daholo ny lela. Aiza ny lela ny lisany? Dia lafina moramora, tsy maintsy avoaka sy moramora, somary kakerina ihany koa ilay izy. Dia kaloha avoaka ity éponge ity. Alefa ity vovo ity mihitsy izany no ataoko. Iza molotro madama ity, mantsy mikasaoka. Nefa raha hidra aty ambavaka aty ity vovo dia ohatran'ny vovo eto koa ity vavako a. Izao izany. Ity ilay molotro madama ity, jereo tsara. Izaho izany ilay lehilahy. Ity izany ilay molotro madama, jereo tsara. Miraikitra be ny vavako ilay izy. Tsy mety. Aleo izany averina amin'ity sachet indray. Somary mikasaoka fa tsy maninona izany. Aleo atao amin'ilay sachet fa ilay dia pitika anaty vavako daholo ilay vovo. Dia jereo tsara ohatry ny ahoana lisany rehefa mifanoroka. Ny tanany ialahy izany dia mipelipelika tsara. Nareo izao hifanakaiky eo. Dia noho ny madama izany lolovin'ny ialahy moramora ilay izy. Nono izany aloha e. Ity izao ilay noho ny madama lolovina moramora atao ohatran'izao. Dia somary tserina kely fotsiny atao ohatran'izao. Tsy maikamaika be ohatran'ny reny andeha alositositra iny rehefa. Somary alovina moramora dia tserina moramora ohatran'izao. Dia atao amin'ilay lohanono somary atao moramora kely ohatran'izao. Dia eo izany ialahy izao milalao nono aloha. Dia sady mandeha ilay mozika ery lavitra ery. Dia hanoroka amin'izay izany ialahy. Dia anareo roa, ialahy izany sy ity izany kala madama kely, izaho ilay lehilahy. Dia jereo tsara. Dia afaka mihodina indray anareo roa. Mihodina amin'ny paozy anankiray mandeha makato amin'ny ankavia. Dia mihodina kely amin'ny ankavanana. Dia afaka milelaka moramora. Lelafina moramora ohatr'izany. Dia avy eo aty izao madama izao manantona ny lahy. Dia jereo tsara afaka averina kely miroso kely ohatr'izao indray ialahy avy eo. Ianareo roa izany mifanodikodina moramora mifanoroka eo fa tsy hoe ialahy irery na indry irery. Dia izay ilay atao eo. Dia rehefa tapitra izay mifampikitikity izay jereo tsara fa ianareo roa izao rehefa mifampikitikity mifampanoroka koa dia tsy maintsy eo amin'izay manomboka mafana ilay vatany. Dia manaova foana ao bakiraro amin'izay mba mihetsika mientana tsara ny vatanareo anankiroa satria raha vao ohatra ka tsy mafana ilay vatana dia manjary elaela ilay izy vao tonga. Dia raha ohatra indray ara izany ka vita ilay mifanorokorika. Nareo roa izany eto hoe miainga amin'ilay manoroka foana ilay izy. Aleo indray izany tsy manoroka nareo. Tsy manoroka indray no atao voaloha fa indri izany piso kely mividy ilay akanjo efa natoroko tan'ilay vidéo taloha tany hoe milina manao akanjo sexy. Be dia be any amin'ny mpivarotra any ilay akanjo karazana sexy mba tsaratsara manintona ireny. Dia ho an'ny lahy ihany koa raha ohatra ka manao an'ireny madama dia aza tsaratsara ialahy amin'ny endrika ivelany hoe inona ny ataon'ny ialahy ity lasa ambaniany ialahy indray izy nefa izy raha mba hoe manao izay apetsy tsara ilay ferrana. Mividy an'iny madama ohatra hoe nala akanjo izy izao dia alàna tsimoramora eto manala soutien. Avy eo indray alàna indray ny eto amin'ny ilany na ohatra tsy alàna ny ety ambony fa somary ampakarina kely ohatr'izao ilay misy haingony be dia be mantsy ilay akanjo fetina matory ireny ho an'ny vehivavy. Ampakarina kely eto ambonin'ny silipo eto. Dia eo fotsiny indry lololovindry kely eo ilay akanjo sady tsy manala ilay akanjo indri tsy mampiditra ilay akanjo. Ialahy ery ambany ery mijery amin'ny madama fotsiny ialahy sady milalao lataka. Izay anga ilay atao e. Dia efa anisany mampiakatra ilay tsirom-panantenana ao anatinareo roa izany. Mba mila ovaovaina foana ilay zavatra tokony atao fa tsy hoe voatery hoe fanoroka foana izany fanoroka eto amin'ny vava dia midina nono dia lataka fory dia izay. Miovaovaina foana ilay izy na ny fihetsika
sy ny toerana tokony alera mba mila ovaviana dia tsara foana io. Za rehefa miaraka nefa